La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Tsy maharaka intsony ny fiara avy any atsimo mitondra ireo mpifindra monina hiazo ny tapany avaratry ny nosy. Mifindra fiara iny-betsaka araka izany ireo mponina ka maro amin'izy ireo no tsy tody amin'ny toerana alehany fa lany vola sy lany vatsy. Raim-pianakaviana iray no namony eny maraina teo atao Ambatondrazaka vokatry ny Covid-19 omaly alatsinainy. Olona telo tamin'ireo efatra nanaovana fitiliana mitondra tsy mikaretina avokoa. Misy ny fipetrany raisina amin'izany. Tsy mbola nandray ny tampikarana nanam-panaitenaina noho ny fiatrehana ny valinaretina coronavirus ny taona 2020. Ireo mpiasan'ny fahasalamana rehetra manerana nosy hatramin'izao araka nambaran'ny filohan'ny syndicat-ny Paramed. Anatanteraka fivorimbe izy ireo ny zoma izao. Lehilahy iray 80 taona no voasambotry ny mpitandro ny filaminana noho ny rarafan'lanana tao Tomasina. Raha ny fitantaran'ny fianakaviana, in-telo voaolana ny zanak'izy ireo 5 taona. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, nametraka taratasy faharoa izay mariky ny zavatra tsy mety nataon'ny Donald Trump ny antoko demokrata tamin'ity androany ity. Isan'ny voarakitra ao anatin'izany ny fiantsoana olona anao herisetra sy anakorotana atao amin'ny kapitolina. Ny antedeny avetra. Salandra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao tsy maharaka intsony ny fiara avy any atsimo mitondra ireo mpifindra monina hiazo ny tapany avaratry ny nosy. Mifindra fiara imbetsaka araka izany ireo mponina ka maro amin'izy ireo tsy tody amin'ny toerana ale fa lany vola sy lany vatsika eto Andriatsila. Efa tonga eto Antananarivo ireo andiany voalohany amin'ny mpifindra monina avy any atsimo hiazo ny tapany avaratry ny nosy. Manodidina ny 80 ireo tonga omaly arivo ary miandry vola ahafahana manohy ny diany mijanona eto amin'ny fahasankarana. Boka ndriang kahe. Vazuhu arau ten ndriang fatenu. Yande wais na rusan so. Jai jo. Jai hande tu boka. Ndia mai vatanangang. Onona fati pa anku ni fati fre pa amtar. Champe kahe. Inan tsna anku fre no. Champe chisra vilga. Narusan tu ko de direct avan sa mfinda im. Direct chi fa ye mangala chikat ndati manantunga biletu nenu kahe. Nalaka misy lasa teo ny ala tany atsimo ireto fianakaviana ireto. Ny sasany kosa izay nahita direct Antananarivo, ny ala tany an-toerana ny isapotsy lasa teo ka izao miara-migato eto amin'ny fahasankarana izao. Maro amin'izy ireo mbola tafajanonao fianaratsoa iosy ambositra amin'izao fotoana. Ho an'ny ao fianaratsoa manokana, maro ireo malala-tanana nanatitra rano sy mofo ho azy ireo taoriny ny antsoavy natao tamin'ny tambazotra Antserasera. Ireto mpifindra monina ireto izay efa nijanona teto amin'ny toby fiantsonana eto Fianarantsoa nandritra ny fotoana maharitra. Namaly niantsoko tamin'ilay compte izany betsaka nareo nandefa amin'ny vola da anampiana fidianana rano sy mofo dia efa nizara teo izay efa lasa ny be da be fa mbola nandeha nividy rano andray dia mbola miandry kely aloha ho an'ireo sisa tavela ireo. Araka ny resaka erinay eto amin'ny station zao dia mbola misy hafa tonga koa any hoe mbola misy amin'ny camion hafa koa ny alaviany dia tsy haiko izay ho ataon'ny tompona andraikitra ny fanjakana sy izay malala-tany. Avy ia zany nareo baka ia? Voaka Fentarmo. Dia ino tian'ny ilanareo tany tanànareo tany zany?
Musary. Sy niala tantanao dia andeha ho iesa nareo hinandro. Andeha hifay betua hitavaka betua hiparaka. Kelia izy raha haina kelia. Tsy misy raha raisy, tsy mitiry traka, tsy misy raha raisy. Tsy misy ranonora koa. Tsy misy ranonora. Tioka vao. Tsy misy ranonora. Efa nisy hatr'izay ny olona avy any atsimon'ny nosy nandalo eto amin'ny fahasankarana hoy ny tompona andraikitra saingy ankehitriny mitombo isa izy ireo tsy maharaka intsony ny fiara mitondra ambovim-be tanà direct araka izany mandeha fiara hafa izy ireo miazo an'i Iosy ao Iosy no mandray fiara iazo an'ny Fianaratsoa ao Fianaratsoa mandray fiara iazo an'Ambositra na Antsirabe ary avy eo no mandray fiara hafa hiakatra eto Antananarivo renivohitra vokatr'izay lany vola lany vatsy tsy ampitsony ny eo ampelantanana vao tonga eto Antananarivo. Tonga eto toerana reo olona reo dia rehefa tonga eto amin'ny kararotera amin'ny fahasankarana dia mbola misampana fa tsy mijanona eto ihany. Misy mahazo an'ny tsiro mandidy dia mahazo amin'ny maintirano fa le lalana moa zany tsy mety le zone roso zany any Morondava dia tsy nahazo tsony fa aty ny lalana maka amin'ny maintirano. Misy koa izy reo mbola hiazo anatsara tanàna Mazanga Dego sy ny sisa. Na izany na tsy zany izy dia misy mitopokely eto misy eo amin'ny 400 sa 500 tavela kely eto rehefa nanontaniana tany izy dia lany vatsony lany vatsy satria nialavany izy dia nipitapita nipita Fianaratsoa dia nimety nipita Ambositra tsy hay dia zay vao mipita maketo Antananarivo donc zany raha va mipita ohatr'izay dia somary lafo kely amin'ny frais dia lany vatsy izy dia tavela kely eto loha izy hatramin'izao fa na izany na tsy zany iza eto amin'ny tompom-piantsonana dia amin'ny maha-olombelona dia somary mba hijery kely an'ireo olon'ireo ary rehefa nijery kely dia mbola hodinihana kely ihany momba anazy dia mety andefa vola ihany ny havany na andefa vola ihany reo izay olona tsara sitrapo izay malala tanana dia hiazo ny lalana hitodiana izy na mena varatra na mekandrefana. Raha ho any avaratra na andrefan'ny nosy mbola lavitra ny lalana ale raha ny fanadihadiana natao mandray fiara ho any Antsiron'ny Mandidy izy ireo avy eo va mandray fiara hiazo any Maintirano any amin'ny faritra Melaky. Ireo ihany avaratra kosa mandray fiara ho any Mahiva tanàna avy eo mikisaka tsikelikely araka ny toerana ahafahana mipetraka isan'izany ny ao Akarafantsika, Ambondromamy, Mampikony, Port Berger, Ambanja, Ambilibe sy ny maro hafa. Efa maro ny tonga ny avaratry ny nosy amin'izao fotoana ary efa misy fepetra noraisina ahafahana miaro ny tontolo iainana. Raha tamin'ny taona 2024 itsika dia nahatsikaritra fa nivoaka hoe la une mihitsy zany ny Akarafantsika tamin'izay resaka hoe fa sombany ny valan-javaboary izay satria nisy afo ary rehefa natao ny fanadihadiana tamin'ireo fotoana reny dia misy an'izay resaka fifindramonina izay miteraka ny ataontsika hoe fahasimbana io. Buenos Salam amizay koa zany nenay ary amin'ny faritra Sofia tany midadasika olona tonga izy araka le teny zay noho ny fivoavan'ny toetrandro hitantsika tsy fampian'ny miorana tsy fampian'ny rano maneran'ny Madagasikara zany dia mandeha mitady toerana azo amokarana zany le olona zay zany mahatonga ny vahiny zany tonga be dia be zany ary amin'ny. Efa nisy ihany koa ny fepetra ny raisina ahafahana miaro ireo faritra arovana tahaka ny ao Akarafantsika manoloana ireo mpifindra-monina. Amin'ireny faritra arovana ireny matetika no hanaorenan'izy ireo fonenana ary amboleny ahafahana mivelona. Efa samy nandray fepetra tahaka izany ihany koa ireo faritra hafa. Na izany aza, tokony hojerena ny politika mpanjakana amin'ny ankapobeny manoloana io tranga fifindra-monina io. Tokony hojerena ihany koa ao anatin'ny fotoana fohy ireo izay mbola any an-dalana hiazo ny faritra avaratra ankehitriny. Maro amin'izy ireo nefa lany vatsy ka mety hiteraka hatranga hafa. Raim-pianakaviana iray no namono eny maraina teo tao Ambatondrazaka vokatry ny Covid-19 omaly alatsinainy olona 3 tamin'ireo 4 izay nanaovana fitiliana dia mitondra ny tsy mikaretina avokoa Gaëtan Andriansalava. Mirongatra ny valanaretina Covid-19 amin'izao fotoana. Ho any Ambatondrazaka, raim-pianakaviana iray no namono ainy ny maraina teo tao amin'ny hôpitaly be ao Antoerana. Omaly alatsinainy raha ny loharanom-baovao azo olona 3 tamin'ny 4 nanaovana fitiliana no mitondra ny otrikaretina Covid-19 avokoa. Nosokafana avy hatrany ny toerana fanaovana fitiliana rehefa tsy nisokatra nandritra ny fotoana elaela. Somary niaty kely aloha ny fanaovana fitiliana teto efa nisy tomarika avilay hoe zay marary tafita hôpitaly ihany no natao dia nisy an'ireny anankitelo ireny zany moaly 4 izy no natao analana isika moaly fa ny 3 tamin'izay no valy miabo zany hoe positif
rehefa valy positif izy ny anankiray moa zany dia ndosa fahafatesana ihany dia efa natonga dia efa nandraisaketra zany dia ato amin'ny distrikina Ambatomazaka nandray ny zay mifanerasera tamin'ireo olona rehetrarehetra ho atao fitiliana. Ampoly ireo mifanerasera tamin'ny maty no nanaovana fitiliana avy hatrany ary tsy afaka mivoaka ny trano na ahitana tsimokaretina na tsia. Parika voaraina tao aoriana fivoriana teo zany rehefa valy ny fitiliana ka raha sanatria misy amin'ireto olona fitiliana fanerasera tamin'ny zareo rehetra positif dia tsy maintsy ho ampidirina hôpitaly daholo. Ary iva indray na negatif dia mbola mijanona mitazona an'ilay confinement ihany zany hoe mijanona confiné any an-trano tsirairay ihany mba satria mety mbola hipotra iny aretina iny ao fotoana kely ao aoriana izay avy. Mandra-piandro fitiliana zany makaizy reto rehetra. Mandra-piandro fitiliana dia mijanona any an-tranony izy tsy mihetsiketsika ao an-tranony ao satria atsoina amin'ny alalan'ny ato taroby numéro telefona ny valin'ny fitiliana io fa tsy mihetsika any ry zareo. Atahorana ny fiparitahan'ny aretina ao anatin'ny fotoana fohy ankehitriny ao an-toerana. Antony tsikaritra fa maro amin'ireo olona tsy miraika intsony amin'ny fanajana sy ny fampiarana ireo fepetra sakana tsy hiparitahan'ny COVID-19. Tafiakatra 7.7 isan-jato ny tany fahaverezana asa vokatry ny COVID-19 teto Madagasikara ny volana Jona taona 2020 araka ny antotanisa ofisialy izay navoaka ny Stats tamin'ity androany ity. Isan'ny tena lasibatra ny trano fisakafoana sy ny fandraisam-bahiny. Yves Richard. 7.7 isan-jato ny volana Jona 2020, 4.4 isan-jato ny volana Aogostra. Izay ny tany fahaverezana asa vokatry ny COVID-19 teto Madagasikara raha ny vokatry ny fanadihadiana nataon'ny Instats ny OIT tamin'ny tokantrano 8,500 ny volana Aogostra raha toka 7,700 ny volana Novambra. Isan'ny tena lasibatra ny trano fisakafoana sy ny fandraisam-bahiny izay miankina tanteraka amin'ny fizahan-tany ka nazona tahana fahaverezana asa mandidina ny 700 isan-jato. Ny olona ny asa atao amin'ny secteur primaire aloha ny tena hoe épargné izy satria tsy dia tena voakasika loatra ny restriction. Par contre ny olona ny asa amin'ny secteur formel amin'ny ankapobeny no tena hoe nahitana an'izay impact lalina zay satria reny le tena tsy maintsy nanaraka an'le restriction izay imposeny les mesures sanitaires. Ny branche d'activité indray moa dia efa hitantsika tamin'ny résultat teo koa fa ny resaka hôtel hébergement reny zany no tena ny lalina kokoa no impactan'le crise. Zany tsy midika hoe tsy vono sasany fa voadaholo izy rehetrarehetra fa mba nampitahana zany. Teboka efatra goavana no ilaina fandrindrana paikady matotra avy amin'ny fitondram-panjakana manoloana io. Ony teo anivony OIT na ny sampandrara iraisan'ny pirenena momba ny asa. Lohalarana ny tokony ampifandanjana ny fipitra ara-pahasalamana amin'ny fipitra ara-ekonomika, indrindra lafiny sosialim-bahoaka tsy hisian'ny fipoahana ara-tsosialy. Faharoa ny tokony hijerena mitetika asa samihafa, anaovana fampiasam-bola anamaevanana ny fahasamihafana eny anivon'ny fiarahamonina na ny inégalité sociale. Niady amin'ny fitombon'ny tsy fananana asa sy ny fahantrano amin'ny ankapobeny. Isan'ny tokony hojerena manokana ihany koa ny sokajin'ny olona voakasika amin'ny vantan'ny krizy ara-pahasalamana ary farany ny fanamafisana ny fifanankalozana eo amin'ny fanjakana, ny mpampiasa sy ny mpiasa hisorohana ny mety ho fipoahana ara-tsosialy. Ankoatra ny teny anivon'ny orinasa, voakasika ihany koa ny orinasa tantan'ny mpianakaviana na ny unité de production familiale. Nilaza no voakasika ny fiainan'ny volaniditra ny 7.4 isan-jato, ny volana Novambra raha toka 13.4 isan-jato ny volana Aogostra. Nisongadina nandritra ny tatitra ihany koa ny fahamafisany fahaverezana asa ho an'ny tontolo andrenivohitra. 8.5 isan-jato ny teto andrenivohitra ny volana Aogostra raha toka 3.2 isan-jato ny tany ambanivolo. Raha ny vokatry ny fanadihadiana hatrany, nidina ohatra 5 isan-jato zany nanomboka ny volana Novambra. Izany hoe ny fimpitoana nanomboan'ny fitondram-panjakana ny fanalefahana ny fipitra ara-pahasalamana. Miverina ny saza ho an'ireo minihy tsy manao arovava sy orona manoloana ny fiparitahan'ny valinaretina COVID-19. Raha toka famafana lalana no natao teo aloha, miampy fandrofana fako rehetra mifangongo izany raha nambaran'ny préfet Antananarivo tamin'ity androany ity. Michel Aranarjo. Miampy ny sazy miatra amin'ireo izay tsy manao arovava sy orona amin'izao ady atao amin'ny fiparian'ny valinaretina COVID-19 izao.
hoentitra ireo mpitandro ny filaminana ary hiatra eo no eo ny sazy. Sazy ho raisina koa zany miahenjakenjana any satria raha mamafamafa lalana fotsiny izy teo aloha dia hitatsika tsara zao fa ry baka ordure reny miparitaka eny ivelany eny ny fako sy ny rehetrarehetra dia ho an'izay tratra tsy manao arovava sy orona aloha zany dia saina mandroaka n'ireny fako reny ampidirina ao anaty baka ordure. Atao hoe enjakenjanina kely zany satria tena misy relation be zany tatao tena tsy efa vita ny fety dia aleo hiverina amin'ny norme indray zany le ana satria le aretina zany mbola eo ary mbola atahorana hitombo ary le izy. Tsy maintsy ataontsika izay fehezana an'io zany alohana tongavany ririnina. Raha vao tonga indray ny ririnina vao maika henjana be eo. Dia izay zany no fipetravan'ny raisina moa zany toy ny voan'ny ONG zany nandraisany mihitsy. Manoloana ny antontanisa miakatra indray dia misy ihany koa ny lamina napetraka ho an'ireo izay mikasa hamory olona maro. Misy ny fahazon-dalana manokana omeny préfecture. Teo aloha zany raha tsy voaraka le distanciation sociale sy ny fepetra rehetra, gel désinfectant, ny arovava sy orona sy ny rehetrarehetra dia tsy ahazo mihitsy ny autorisation zany. Raha ohatra ka en salle zany izy ka misy autorisation alefa tenay dia exigevanay zany ny plan ny salle zany mipetrahan'ny olona tsirairay avy io mirespecte ny diamètre zay tsy mirespecte tena hoe misy anao spectacle na ohatran'izay zany reny tena hoe tsy maintsy mila autorisation zany dia mila an'izay plan zay. Tokony tandrina ny rehetra amin'ny fitohizan'ny fiparian'ny valanaretina COVID-19 ary entanina ihany koa ny rehetra amin'ny fanarahana ny fepetra ara-pahasalamana raha ny fanazavana. Ankoatra ny famerina ny fivorovoriana ary ny fanaovana arovava sy orona, tsy azo adonona ny fanasana tany matetika arak'izay tratra. Tsy mbola nandray ny tampikarama nampanantenaina tamin'ny fiatrehana ny valanaretina coronavirus ny taona 2020 ireo mpiasa ny fahasalamana rehetra manerana nosy raha nambaran'ny filohan'ny syndicat-ny Paramed. Ny atsipirin'izay izay entin'ny Iona Saina. Hatramin'ny androany tsy mbola naharay ny indemnité ireo mpiasa ny fahasalamana miisa 200 manerana ny nosy araka ny nambaran'ny filohan'ny syndicat-ny Paramed. Tampikarama izay tokony ho azo ary fanampanantenaina no ny asa natao tamin'ny fandraisana antanana ireo marary ny coronavirus tamin'ny taona 2020. Ho an'ny mpiasa ny fahasalamana rehetra manerana Madagasikara zany ny indemnité de réquisition araka ny lalàna velona loi 69/015 dia tsy mbola nisy fandoavana izany indemnité zany hatramin'izao. Ny mpiasa ny fahasalamana miasa eo anivon'ny ministère ny fahasalamam-bahoaka dia manodidina ny 900 sy 1 alina isa ary ny tahan'ilay vola tokony raisina dia eo amin'ny 3 alina ariary isan'olona isan'andro mandritra ny 720 sy 200 andro. Manoloana an'izay indrindra dia misy fiantsoana fivoriam-be nasionaly na assemblée générale nationale ny zoma fa 15 ny volana janoary 2020 zany hoe isy fanapahan-kevitra hivoaka aorian'izay zoma fa 15 ny volana janoary zay. Momba ny valanaretina coronavirus mirongatra izany ankehitriny raha ny fanazavana izay anairan'izy ireo ny ministera tompon'andraikitra hiantso ny teknisianina amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra. Ny zava-misy aloha zany dia miverina ny coronavirus eto Madagasikara ary faritra vitsy dia vitsy isa no tsy ahitana an'izany coronavirus zany amin'izao fotoana izao. Fa ny zavatra hitanay fotsiny ny paikadina ampiarina hatramin'izay dia nahitana lesoka be dia be foana. Ny heno sy ny fantatra dia hoe isy ny opération coup de poing ho an'ireo toerana hifaharan'ilay coronavirus. Mety ahomby ve sa mety tsy ahomby satria ny zavatra nisy aloha dia ny hoe voailika foana ny teknisianina fa matetika tompon'andraikitra hafa no mandray fanapahan-kevitra ao anatin'izany stratégie zany ke tsy ahitana vokatra izay fiovan'ny stratégie tsy miainga avy any amin'ny teknisianina izay. Andrasana araka izany izay fanapahan-kevitra hivoaka amin'ny zoma io izay anatanterahany ireo Paramed ny fivoriam-beny eny Analakely. Isokatra amin'ireo firenena afrikana ny sehatra ny fizahantany ao Anosy amin'ny ity taona ity raha nambaran'ny minisitra tompon'andraikitra androany isy manoloana izany ny fionana eo amin'ny mpisehatra sy ny fitondram-panjakana Abraham Andriamanana.
Tsy mbola fantatra mazava eto ny fotoana isokafan'ny tsidina iraisam-pirenena eto Madagasikara amin'ity taona ity, raha nambarany ny ministra ny fitaterana sy ny fizahantany androany. Isan'ireo sehatra voakasika mivantana amin'ny fikatoana ny tsidina iraisam-pirenena ankehitriny ny sehatra ny fizahantany. Hatreto, maherin'ny 70% mpisehatra amin'izany no ao anatin'ny chômage teknika na eo aza ny fisokafan'osy be, raha ny antotanisa avy amin'ny CTM na ny Confédération du Tourisme de Madagascar. Manoloan'izany, vahaolana noraisin'ny ministera tompon'andraikitra ny fanokafana ny sehatra ny fizahantany amin'ireo firenena afrikanina raha ny fanazavana. Tsika nge tompon'andraikitra daholo ka amin'ny zavatra mitranga ny ivelany ihany ve dia zao tsika dia afaka hiteny hisokatra afaka herinandro na afaka ray volana. Misy tetika dia efa apetraka zany ka tsika hisokatra ny amin'ny tsena hafa. Afrika nge zao amin'izao fotoana zao tsy dia tena hoe manana hoe tena propagé be ihany na hoe mitombo be ny isany ihany. Afaka zao tsika satria tsika koa efa manana ny Ethiopian Airlines izay afaka makany nosy be. Efa manomboka mijery an'izany zay miaraka amin'ny Ethiopian Airlines hoe ahoana no azahoantsika mandrara miaraka amin'ireo mpandrarahany Afrika mba handefa zany mpizahantany na expatria na le afrikanina maka eto nosy be aloha satria io ny vola misy mba azony ny farafaratsiny no azo be miasa. Iony zay amin'ity volana ity anomboka heritreritra hoe raha te hisokatra tsika inona zavatra tokony atao. Arak'izany, ny farany volana izao no anatanterahany mpisehatra amin'ny fizahantany sy ny ministera tompon'andraikitra ny fihaonana mikasika ny fepetra ho raisiny manoloana ny fisokafana amin'ireo firenena afrikanina. Etsy ankilany, tsy ampy amin'ny fanarenana ny sehatra ny fizahantany anatiny raha ny nambaran'ny CTM. Marina hoe misy ny tourisme national fa kosa raha jerena zany ny habeany ny isan'ny orinasa miasa sy ny hoe miaratsika amin'ny teny frantsay ny contribution amin'ilay économie zany dia tsy maintsy misokatra ihany koa zany isika raha tiatsika hoe iroborobo ary iverina amin'ny zay niveau nisy anazy taloha zay tsy maintsy isokatra zany ny frontière. Ankoatra izay, mpisehatra amin'ny fizahantany misa ray alina amin'ity taona ity no hisiraka fampiofanana ao anatin'ny fandaharana samihatrika Covid izay arahan'ny ministera tompon'andraikitra sy ny PIC ary ny CTM. Tanjona amin'izany ny fanatsarana ny sehatra ny fizahantany amin'ireo faritra samihafa. Nanamarika ny andron'ny manamboninahitra avokoa ireo manamboninahitra mandrafitra ny folo alindala rehetra manerana nosy tamin'ity androany ity ka isan'izany ny filoha faratapon'ny folo alindahy ny filoha Andrajoelina. Trotra ny fanamarihana tamin'ity taona ity noho ny fahalasan'ny lehiben'ny etamajoriny tafika anabakabaka ny laharana efso. Nanamarika izany avokoa ireo zandary tany amin'ny toby maro samihafa toy ny teo anivon'ny tobin'ny zandarmeria tao Betongolo, ho an'ny teo anivon'ny ministera nisy ny fanolorana ny gisa mahazatra ho an'ny andriamato-minisitry ny fiarovam-pirenena. Isika koa amin'ity taona ity dia hanamarika ihany koa ny asa rehetrarehetra izay nitanterahana ary izay mbola tokony nitanterahana ho fanasarana hatrany ny lafiny fiarovana sy ny fandriam-pahalemana. Dia mirary soa ho antsika rehetra ny tanivon'ny folo alindahy mirary soa ny manamboninahitra rehetra sy afaka navaka avitany adidinareo nareo ary ijoro hatrany ho tandroka ny vozona, ijoro hatrany hijery ny tombotsoa ambon'ny firenena ary indrindrandrindra ijoro hatrany ho fialofan'ny vahoaka malagasy miaro azy ireo amin'izay tsy mety rehetrarehetra, miaro azy ireo sy miaro ny fananany. Tsotra ny fanamariana ny andro ny manamboninahitra tamin'ity taona ity noho ny fahalasana ny lehibe ny etamajor ny tafika anabakabaka ny jeneraly Radona Eli Ratsiarvelo. Anisan'ny andro ny ankina ny fitondrana tamin'ny fanovandrafitry ny tafika anabakabaka ny tenany. Olona manampahaizana eo amin'ny lafiny aéronautique. Tonga eto amin'ny fotoana ny dokavarotra isika ao aorianan'izay nahitantsika ny momba ny fiara-miasan'ny tafika sy ny commune Antananarivo eo ihany koa ny trangam-piarahamonina any amin'ny faritra ny rehefa avy eo ary. Yellow Facebook Baka. Likez, commentez, publiez, partagez. Yellow Facebook Baka. 1 giga APSN en fotonare. Am vidin Kimanzato Ariar Munza. Sindiuni 10 322 étoile 65 dièse.
ny yaourt ny chocolat marihitrery sady vita avy amin'ny ronono velona avy any Antsirabe ary andrahoangina ny yaourt chocolat vaovao tsiro tropikaly hafakely mangue sy corosol chocolat ny tsiro tena izy. Miditra amin'ny tapany faharoan'ny vaovao isika. Tsy mifanaraka amin'ny safidy maboaka ny voka-pifidianana na moana didim-pitsarana ateto amin'ny firenena. Izay ny fian'ny tatsin'ny komisiona momba ny fifidianana teo anivon'ny anteny merandoolona. Yves Richard. Andro vitsy tsy hifaranany fotoam-piasan'ny olona amin'izao fotoana izao. Androany vao nitondra ny tatitra ny asa vita ny komisiona manokana amin'ny sahanany famotorana manodidina ny listim-pifidianana. Na ny commission d'enquête sur la liste électorale eo anivon'ny anteny merandoolona. Tsy misy zava-baovao nisongadina raha nivokatra ny fanadihadiana. Saika hevitra efa nivoizy mpisehatra nanara-maso ny fifidianana sy ny raharaham-pirenena hatrizay no nasongadin'ny komisiona araka ny fanazavana. Tsy manome ny tena safidim-bahoaka marina ny voka-pifidianana na moana didim-pitsarana. Misy mpitsara zany tokony ijery hoe ahoana fipetraka izany raha zany satria misy didim-pitsarana navoaka mikasika an'io ary le didim-pitsarana izay navoaka dia misy mifanohitra amin'ireto zavatra navoakana ireto. Misy ihany koa ny asa zany izay tanterahana amin'izao fotoana izao na teo aloha manodidina ny fandrafetana sy mpifidianana zany dia sa manao fanandro mihitsy fa orina ny fivoriany antemieran'ny olona atao amin'ny herinandro ambony io dia ho vaky eto ny fikarakarana fanaovana referendum miainga avy amin'ny listim-pifidianana feno bosika. Nisongadina anatin'ny tatitra ihany koa ny tsy fahatomombana ny listim-pifidianana mahakasika ireo anarana karapanondro mitovy laharana. Miisa 2,500 sy 2,900 sy 1 hetsy sy 1 tapitrisa. Nampahafantariny filoha-hevitry ny seniny 7 febroary 2020. Aorian'ny fampafantarana ny vokatry ny fanadihadiana amin'ny filohan'ny anteny merandoolona. Avoaka anaty gazety-mpanjakana ny tatitra ahafahan'ny mandray ny andraikiny. Tanjona ny isorohana ny tranga ny tarika resabe tamin'ny fifidianana ny fandimby teto amin'ny firenena. Hoy ny fanazavana hatrany. Totosa omaly teny Andohalo ny fifanaovatry ny fiara-miasa teo amin'ny commune Antananarivo sy ny état-major-ny tafika fifanarahana voalohany mahakasika ny protocole d'accord d'assistance mutuelle sy ny fanaovana fiofanana ho an'ireo mpianatra ho police municipale sy ny sampana mpamonjy voany fanadina. Fiara-miasa ho fanofanana an'ireo mpianatra ho polisy municipal sy sampana-mpamonjy voina no anton'ny fifanaovana tsoninisy teo amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny état-major ny tafika. Miisa 50 ireo hanao fiofana ho an'ny sampana-mpamonjy voina ary 10 kosa ireo miofana ho polisy municipaly. Aritra iray volana sy tapany fiofanana ary any Manjakandriana no anantanterahana izany. Vao nanosony ny chef d'état-major des armées sy ny tanàna Antananarivo satria 50 ny mpianatra vaovao entitra amin'ny commune urbaine na police municipale na amin'ny vondrona mpamonjy voina. Ireo mpianatra ireo dia anaraka fiofanana miaramila mandritra ny village tapany any Manjakandriana. Laharam-pahamehana ny famerenana ny asan'ireo mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra ho fampiovarana sy ho fanampiana azy ireo akaiky. Tafika izay manampy amin'ny fikarakarana izany ny fanabeazana ireo mpianatra ireo mba ho mpiara-miasa mendrika ho an'ny tanjon'ny commune urbaine Antananarivo. Hatreto mbola dingana voalohany ihany izao fampifahana atao izao fa mbola hitohy hatrany ny fiara-miasa ary izahina indrindra ny ananany ireo mpianatra fiofanana tsara mba hamendrika azy ireo amin'ny sehatry ny asany. Manoloana ny raharaha volamena sarona tany Afrika Atsimo tsy afaka manao enquête parlementaire intsony ny anteny meram-pirenena na izany azy laza ireo mpikambana eo anivon'ny komisiona ny Arena Kibontany fa hitadiny marina rehetra Gaëtan Andriatsilava. No tanterahana androany ny dinika savaranando nataon'ireo mpikambana eo amin'ny komisiona ny Arena Kibontany sy ny loharan-karena stratégique eo anivon'ny anteny meram-pirenena mahakasika ny raharaha volamena 7 kilao sarona tany Afrika Atsimo.
natao ny antso hoe ny flo saingy 5 ihany ireo mpikamba na namaly ny antso. Dinika natao ifanakalozana hevitra ahafantarana ny marina momba iny raharaha iny hoy izy ireo. Ny anteny mera-pirenena izay tsy afaka manao ny enquête parlementaire intsony rehefa saisie ny fitsarana. Rehefa saisie zany fitsarana dia tsy afaka manao enquête parlementaire intsony zany zay solombavam-bahoaka fa zay zany miasanay solombavam-bahoaka zay zany hoe misolo ny vavan'ny vahoaka dia miakana information faran'izay marina zay aingana ary maro indrindra dia ampafantatra ny vahoaka malagasy araka antenenin'ny porte-parole teo anisan'ny sarotiny koa zany solombavam-bahoaka zany ary sarotiny amin'ny vahoaka dia tsy maintsy ho fantatsika io ihany ny marina rehefa tonga amin'ny fotoana tokony hatongavan'izay zany hoe renseignement zany alainay ato angala information koa zay dia zay mahasolombavam-bahoaka anay zany tsy azo tampem-bava io tsy maintsy mila mahafantatra ny maro ny vahoaka. Nampanantena araka izany ireto solombavam-bahoaka ireto fa tsy maintsy ampafantatra amin'ny be sy ny maro ny vokatra ny fikarohana ataon'izy ireo. Olona valo tamin'ireo ampolony noenona tsy hivona no nahiditra amponja avonjy maika manoloana iny raharaha volamena sarona tany Afrika Atsimo saika aondrana ny Dubai iny. Lehilahy 7 eny Antsiafa ary vehivavy 2 eny Antanimora. Andrasany rehetra ny toy ny raharaha amin'izao fotoana ka ho ireo mpanome baiko sy mpiara-mombona antoka akaiky no hiarany sazy. Raha ny vaovao ray farany kosa indray dia ny voalohan'ny volana febroary izao any Johannesburg Afrika Atsimo no hitsarana ireo olona 3 voarorohy amin'ny raharaha io any antoerana. Lafa vaovao hafa tanteraka kosa indray dia efa mahasarika ny malagasy ny fihinanana sushi, sakafo izay isan'ny mampalaza ny Japon. Miavaka izany raha oharina amin'ny sakafo hafa noho izy vita amin'ny trondro manta. Antarandrianay. Manao sushi dia vary. Ny vary tsy maintsy eo dia vinaigre dia ny hena trondro mazava ho azy. Vary ry vinaigre kely zany izy io. Sisika vinaigre kely ao anatiny trondro. Zay fandidiny azy io. Sakafo mampiavaka ny Japon ny sushi. Amin'ny ankapobeny vary miampy vinaigre na sari no mamaritra azy ary miampy fanampin'ny trondro antsoina hoe neta. Raha toa ka sakafo fihinana rehefa misy fotoan-dehibe izany any Japon, lasa niparitaka maneran-tany ary mahasarika olona maro. Isan'izany ny eto Madagasikara. Iray amin'ireo mpanamboatra sushi manana ny lazany eto Madagasikara i chef Raju izay nianatra ny fanaovana izany tany Japon. Manomboka mivelatra amin'ny karazan'olona rehetrarehetra efa manao événement zay ato efa maro ny malagasy raha mbola misy ihany aloha le mbola tsy de mahasaminana satria hoe hena manta zany dia izay no ohatra mbola manakana fa amin'ny ankapobeny efa maro ny olona mihinana sy tian'le sakafo sushi. Hoe ampitahana tany Japon zay eto Madagasikara maro be ny akora tsy hita, akora any tany fampiasa foana fa tsy hita eto. Saumon zao any BDP aty amintsika izy tsy misy fa miimporte. Ny ataoko dia izay zavatra misy eto Madagasikara ihany. Raha eto Madagasikara dia manomboka amin'ny 2 alina ariary ny mahazo sushi miisa 7. Miavaka ity sakafo ity maneran-tany ary mitahiry ihany koa protéine maro. Ohatran'ny sakafo rehetra ihany izy vidiny tsy hoe lafo fa misy ohatran'ny zavatra rehetrarehetra midy misy calcul ataonao zany eo. Dia zay amoahana an'le vidiny fa tsy hoe sakafo de luxe na ohatran'izany. Spécificité any sushi amin'ny maha sushi azy aloha zany manta. Zany hoe tsy mbola nandalo fahamasana zany dia tsy nandalo afo zany le trondro dia mbola contenu ao anatiny ao daholo zany protéine sy ny zavatra rehetrarehetra ao anaty naturel ao anatin'le pièce na le hena kely le henana trondro. Miisa 100 mahery ireo karazana sushi
ny nigiri sushi na sushi ahitana bolabolambary sy trondro tahaka amin'ny sary no isa malaza. Eo ihany koa ny maki sushi ary ny shirashi sushi. Ireo olona manana allergie no tsy dia tsara mihinana itony karazana sakafo itony raha ny fanazavana, na eo aza ny wasabi izay ravina manaraka ny sushi entina misorika izay olana izay. Trangam-piarahamonina kosa indray lehilahy iray 10 taona no voasampitra ny mpitandro ny filaminana no ny raharaha fanolanana tao Tomasina. Raha ny fitantaran'ny fianakaviana ny 3 vahaolana ny zanak'izy ireo 5 taona no nasaina. Namana akaiky ny rainy ary anana ny fianakaviana fitokisana ihany no nanolana ity ankizivavy kely 5 taona ity tany Toamasina. Intelo izy no voaolana ary efa tsy ao ny ray aman-dreny no nanapatra ny filandratsiny ity lehilahy 10 taona ity. Niova ny fihetsika amampitondratena ity zanany ka nanomboka teo no niayay ny reniny. Zabako nahitako ananjy le izy tsy nipiara tsy nipetraka nangotsy nangontsimbo izy. Tsy nangontsimbo zany dia hitako raha nangodragodraka zany zaza io. Dia sefa nivonto moka ne. Dia nataoko anjany izy atsia. Oi, zovy ny ratranao zao. Eo izy fo irangay. Ozakeko. Ka le zavakitako kosa manambotra ny olo i. Konako taminanjy. Tonga tany zany tory zao. Amizanoko maharatra. Dia nitomanga tamin'izany nalahelo zao satria zanoko narateny. Dia iny teneny tamina hoe aha avile auzirangay e. Aha andondô tsaboitsika foagna izy fa avela tsaboiny zany ozy. Ary nao mivola hananjy. Na miany vola zazy. 300. Izy nameny zazy. Ka izy olona tokisa tamin'ny zaza. Lasa namadika ndraiky zany izy tambonany. Tamin'ny taona lasa ary nitoy tamin'ity taona ity ny fanonanana anazy ilay zazavavy kely hoy ny mpitandro ny filaminana. Dia farany fahatelony zany io tamin'le 1er janvier io dia fa simbatra teraka zany hatramin'izao moa le zaza mbola mitaraina marary ny fivaviana. Fa le rangahy kosa nanaiky ny rehefa natao ny famotorana azy dia nanaiky ny eloka vitany izy. Rehefa vita moa ny famotorana zany ho aterinay amin'ny fitsarana ny raharaha androany. Ka zay zany dia tsy sasatra ihany manentana hoe ho antsika ray aman-dreny ho antsika vahoaka amin'reto zazakely reto mba asina namana foana izy an-tanàna fa betsaka loatra ny mpagnararoatra. Ary za koa zany mino fa maro koa ny zanak'olona any ambanivohitra any voan'izao fanararotana zao fa tsy mitaraina le ray aman-dreny. Simba ny taovam-pananahany ilay ankizy raha ny fizahana natao taminy ary isan'ny andraikitra mankadiry hosahan'ny ireo ray aman-dreny ny fankahirezana ny zanany noho ny SOS ny tondrombolitra ataon'ny fiarahamonina. Lehilahy iray 5 taona eo no nisy nahita ny antony tamin'ny hazo atao Marodoka Nosy Elville tsy fantatra hatreto ny antony natonga izany ary tsy mbola fantatra ihany koa ny fianakaviana. Ankoatr'izay dia trano iray ihany koa ny kilany hafa atao tsy maramara. Gaëtan Andriatsilavo. Lehilahy iray sahabo 5 taona no nanato tena tao Marodoka ambanin'ny CNRO Nosy Elville. Ireto ny zavatra hita tao aminy: ronono iray boaty, tady iray, serveta iray, carnet roa misy numerona telefônina, coran iray, torse iray, ranomanitra iray, chemise lava tanana roa ary lamba firakotra iray. Rehefa natsoina ireo numero tsy nisy sy nahafantatra. Araka izany mbola tsy fantatra ny nahatonga azy hamono tena ary mbola tsy fantatra ihany koa ny avany sy ny toerana niaviany. Tsy ponina ao an-toerana izy io hoy ny sefy fokotany ary tsy mahafantatra azy ihany koa ny mpitandro filaminana teny an-toerana. Efa nalainy BMH ao an-toerana ny razana ary tsy maintsy alevina noho izy efa 3 andro vao nisy nahita raha ny fanazavany nisy sefy fokotany ao Marodoka hatrany. Ankoatr'izay, trano iray manana efitra maromaro ny kilany afo tao Atsimaramara Marokatsaka Nosy Be. Araka ny loharano-baovao azo avy tamin'ny Sarbon anatin'ny gono ny aviany afo ary tsy tao an-toerana ny mpiambina. Nanao izay azony nataony sampana mpamonjy voiny eo anivon'ny commune urbaine Nosy Be namono ny afo saingy noho ny fahatarana amin'ny fampandrenesana kila avokoa ny zavatra rehetra tao an-trano. Tsy nisy ainana fohy, tsy nisy ihany koa ny naratra.
tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray dia hanomboka ireo fifaninanana maro eo amin'ny taranja basketball eto Madagasikara. Isan'izany ny championnat NNA sy ny NNB ary ny fanohizana fifanintsanana amin'ny Afrobasket. Tahaka ireo taranja ara-panatanjahantena rehetra maro ireo fifaninanana voaterina ato noho ny valanaretina Covid-19 ho an'ny basketball. Iverina izany amin'ny taona ity ka hanomboana izany ny famitana ireo lalao tsy vita tamin'ny taona lasa. Isantatra izany ny championnat NNA sy NNP. Fitazomana ny championnat NNA izay atao volana janoary ka roapolo sy roa arivo dia ny fahatelo dia ny championnat NNB izay mifampitohy amin'ny championnat NNA io. Ny championnat NNA zany dia raha tsy ataontsika izy amin'izao tontolo izao dia ampanahirana ihany ny endriny solon-tena Madagasikara izay hiatrika ny basketball Africa League andiany faharoa izay ny fanitsanana zany dia efa napetraka ny FIBA Afrika manomboka any amin'ny volana septembre hatrany amin'ny volana décembre. Iny le atao hoe road to balle na ny lalana makany amin'ny balle resaky hoe basketball Africa League. Anomboka ny sabotsy izao ny dingan'ny fifanitsanana ary ny alahady fa 24 janoary kosa no tanterahana ny lalao famaranana eny amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena. Isoroana fipariany valanaretina Covid-19 tsy maintsy manao arovava sy orona ireo mpijery rehetra ary nahena ihany koa ny isan'ny tapakila amin'ny fanatrehana ireo lalao rehetra. Misy any famerana ny mpijery sarotsarotra izy nefa tsy maintsy ataontsika satria fantatra aloha fa miavolokoloana manome sarotsarotra ihany koa amin'ny fiainan'ny fédération miametraka an'izay ka voafetra ho arivo na 1000 zany ny billet vendu. Raha ho tonga 1000 billet vendu dia mikatona. Ny seza ataon'ny palais dia efa apetraka ny toerana azo petrahana sy tsy azo petrahana. Zany hoe misy zany ny elanelana efa apetraka eny. Tsy seza mifanakaiky azo petrahana. Fa azo petrahana anankiray dia tsy azo petrahana anankiray, dia azo petrahana anankiray, tsy azo petrahana anankiray. Dia famototra ohatr'izay eo ambany zany hoe tsisy ambony sy ambany zany fa croisé ohatr'izao zany le seza. Isan'ny ampiavaka ny fifananana amin'ity taona ity ny fandefasana ireo lalao rehetra manomboka amin'ny fifanitsanana hatramin'ny famaranana ao amin'ny tele azo avy amin'ny zaona-bolana iray izay notanterahana androany fifanaovan-tsony teo amin'ny tompona andraikitr'ity orinasa ity sy ny federasiona malagasy ny taranja basketball. Mitohy ihany koa ny fandraisana anjara amin'ny fifanitsanana ny Afrobasket ka mety hisy ny fanavaozana ny ekipa pirenena amin'ny fandraisana ireo mpilalao malagasy mila ravinahitra any ivelany raha ny fanazavana hatrany. Ankoatra izay isan'ny vina ihany koa amin'ity taona ity ny anomezana anarana ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ity taranja ity tahaka ireo taranja hafa. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nametraka taratasy faharoa izay mirakitra ny zavatra tsy nety nataon'ny Donald Trump ny antoko demokrata tamin'ity androany ity. Isan'ny voarakitra ao anatin'izany ny fiantsoana olona nanao herisetra sy anakirotana tao amin'ny Capitole. Fanadina. Ce lundi, les démocrates ont donc présenté Nentin'ireo mpitarika ny antoko demokrata nanoloana ny tompona andraikitra mahefa androany ny antota taratasy faharoa mirakitra ny fanamelohana ny Donald Trump izay filoham-pirenena fa 570 tany Etazonia. Sambany teo amin'ny tantara no nisy filoham-pirenena amperinasa nomelohana indroa tamin'ny ambaratonga-pahefana mahefa. Raha fitinina mifototra amin'ny fiantsiana sy ny fitaomana olona anao herisetra ity fanamelohana any Donald Trump ity. Raha ny nambarany avy amin'ny antoko demokraty hatrany nazava ary nivantana ny nambarany Donald Trump ny alarobia lasa teo ny fanafiana ny Capitole. Mifanindran-dalana amin'izay ihany koa izay odinihana ny alarobia izao eny amin'ny Kongresy ny raharaha momba ny filoha lefitra izay ambara fanandika ny didy 570. Raha tsy hany tamin'ny tambazotra tserasera intsony Donald Trump tato ato mandeha ny feo ankehitriny fa anatanteraka fiaonana eny amin'ireo fanjakana maro misy any an-toerana ireo mpomba azy ary isan'ny anaovana izany any Washington. Fihetsiketsehina izay ahina hiteraka indraikorontana any an-toerana amin'izao andro vitsy mialohany anaovany filoha vaovao Joe Biden fianianana izao. Dia izay mamana vaovao tamin'ity androany ity ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara daholo.
La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.